efa ela ihany no mpanoratra tantara fa amin'ity trapitoraka ity zany a roman fantaisie moa zany no soratako a izay azo lasaina zany hoe anisan'ny voalohany aloha zany a raha hoe saga fantaisie zany hoe tantara mitsoy zany amin'ny teny gasy a antsoratra zany a navoakako moa zany a izay ao anatin'ny studio Foronka moa zany a Dark Torpedo studio. Voalohany indrindra aloha zany a tena talentako zany eo le famoronana tantara dia satria moa zany ny fampiazina tao amin'ny ACM Business School, ACM foana ny tenako zavatra tena hitako hoe lesona tena haiko zany hoe rehefa hanonao zavatra ianao dia tonga dia miainga foana zany fa tsy hoe miandry vola be na miandry fangeza be. Dia rehefa hoe mamorona tantara moa tena talentako dia aleo tonga dia cahier dia stylo dia nanoratra boky dia io aloha zany no nanomboako anazy. Nahatonga le titre hoe Altar Histoire dia public any ivelany aloha vizeko zany satria ao amin'ny Dark Torpedo zany le studio créeko zany hoe hanao zavatra numérika satria izay tsy manana budget zany hoe hamoahana impression. Izy io moa dia tsy eto Madagasikara ihany no nampamakiko fa nampamakiko tany ivelany koa zany hoe misy koa zany ireo olona any andafy efa manatrakefa amin'io fanatestana famakiana boky. Ce roman s'appelle Altar Histoire. Il a été écrit par Kazejin. Et honnêtement, même si ça sortait carrément de ma zone de confort en termes de lecture et de genre, je ne suis pas déçue. C'est un roman fantasy qui se déroule dans les années 1900. L'ambiance est un peu celle de Game of Thrones avec tension, conflit, trahison. Vraiment, j'ai adoré, c'était très très bien exécuté. Ranaval atao anatin'le boky izy moa clin d'œil fa tsy tena hoe Ranaval le reine Ranaval fa ohatrany hoe tiako aseho zany hoe misy gasy zany ao anatiny dia amin'ny hoe tantarana ady lehibe anazy moa zany dia misy firenena maromaro zany mifanohatra ao dia mba misy amin'ny Madagasikara koa zany fa amin'izay fotoana izay moa tsy Madagasikara hoe colonie zany fa mba Madagasikara efa mba manana maha-izy azy zany manana ny folklore manokana, manana ny culture, ny coutume-ny andramo vakiana dia tsara koa vokany dia izay zany mahatonga na resy lahatra hoe anisan'ny zavatra tsara zany le izy ary mba riariantsika malagasy zany hoe vita gasy le zavatra rehefa mivoaka avy eo.